miaraba Fernand sady miaraba anao ihany koa tafavoaka fonja. Faly miaraba ny namana Michel, faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny ICM radio. Taorian'le hoe nahazo fahafahany ianao famitsorana avy amin'ny filoham-pirenena valo nareo avy masika avy hatrany Fernand nanao fanambarana tao amin'ny rindrin'ny pejinao, nanitrikitrika an'ireo olona azo lazaina fa nanditika anao tamin'ny raharaha nanenjehana ny Fernand tsy mpanao gazety Fernand mercenaire politique Fernand pikaramanady Fernand inona ny fanazavana hoentin'ny Fernand manoloan'izay fanambarana efa noentinao tamin'ny maraina izay. Ny zavatra ray nisy ny andohany any hoe tiako tenenina tany am-piandohana dia nizahana samatsamahana ilay firaisan-kina ny mpanao gazety. Rehefa no samatsamahana izay firaisan-kina ny mpanao gazety izay dia sotomoko kely ngamba ny hoe inona ny zavatra nitranga dia nametraka ny olony Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany fotoana zany novaina mihitsy ny lalàna amin'ny fianserasera moa zany mba tsy hahafahany rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety. Natao alafo be ny caution dia ny afara tamin'ny hoe candidat tokana ny latsaka izay olony Lalatina Rakotondrazafy moa zany ny olafitry ny mpanao gazety izay hifarana mandat Rafakapitso izay olafitry ny mpanao gazety izay. Tao anatin'izay dia rehefa lasa ministra ny l'olona Lalatina Rakotondrazafy dia nezahany samatsamahana aloha ny mpanao gazety, zany hoe tao anatin'ilay fanaovana fifidianana izay saritsary-pifidianana dia nametraka ny voalohany olafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao izy. Tany zahay dia efa niteny hoe mampisaraka ny firaisan-kina ny mpanao gazety ty zavatra ataony Lalatina Rakotondrazafy ty, satria maro no tsy nankasitraka an'ilay lalatokana no heveriny Lalatina hitondrana ny asa fanaovan-gazety. Izy tenany moa zany izay efa sady mpanao politika no mpanao gazety dia tao anatin'izay ry zareo niezaka nampisaraka ny mpanao gazety ary dia potika tanteraka mihitsy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Tao anatin'izay rehetra izay dia niezaka nijoro izahay, tsy ho resahako eto iza daholo le nijoro satria nanangana an'ilay fikambanana ny mpanao gazety moa zany mba hiarovana an'izay fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izay. Tao anatin'izay dia efa nampaneno lakolosy maro izahay, saingy no heverin'ny olona fa hoe adiny samy mpanao gazety io ka tsy tokony hidirana. Tany zany dia efa nitranga ilay fampisaraham-bazana mpanao gazety. Raha tsy nisy ny fampisaraham-bazana mpanao gazety dia tsy nisy mpanao gazety izay ataoko hoe victime maromaro nampidirina tany am-ponja tao amin'ireny fotoana ireny. Fa rehefa voasamatsamaka ilay mpanao gazety noho n'izay tetika ratsy nataony Lalatina Rakotondrazafy izay dia iny ny arantsika nalala ny zava-nisy. Nampidirina Lola Rasomaro, Roly Mercia ny afara taminay mbola misy mpanao gazety migadra avy any Amandry Tsara, zany hoe lasa tsinotsinona intsony ilay asa satria no samatsamahana ilay firaisan-kina ny mpanao gazety vokatr'ilay fanapa-kevitra nanaovana fifidianana tokana, zany hoe fametrahana olo tokana tao anivon'ny olafitra ny mpanao gazety. Nametraka amin'ny fanontaniana moa anao teo hoe tsy mpanao gazety, hoariko amin'ny olona iray izy io. Misy olona ray nomenao permis afaka mitondra fiara tany amin'ny taona 2024 tany, dia androany ianao hiteny hoe tsy mahay mitondra fiara le olona, nefa io olona io nomenao fahazon-dalana afahana mitondra fiara. Midika izany fa mahay io olona io matoa nahazo an'izay, tsy any amin'ny resaka hoe mpanao gazety sy mpanao gazety fa izay le tanjony ny amin'ny hoe mba ahafahana manenjika olona iray izay tsy mitovy hevitra amin'ny eo anivon'ny fitondrana dia niezahana samatsamana aloha le mpanao gazety niezahana novonoina mihitsy lay fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana ny asa fanaovan-gazety. Ka rehefa nitranga izay zavatra izay dia mora tamin'izy ireo nitsipona an'ireo mpanao gazety izay atao hoe nijoro ny teny ny zavatra tsy mety. Eto zany dia mitodika manokana amin'ny olafitry ny mpanao gazety izay hifarana Afakapitso. So dia fotoana izao mba hametrahanao tantara ampifondronanao an'ireto mpanao gazety izay no zarazarainareo. Angataka fifonana ve zany silo?
tsy hoe mangataka fifonana fa kosa mametraka tantara satria zao ny zavatra hita sy tsapa de tsy nahavita ny andraikitra sahaza azy ny olavitra ny mpanao gazety matoa mora no mampiditra mpanao gazety any amponja raha ohatra ka tena niasa ary tsy nanaiky an'le fampisaratsarana mpanao gazety ny olavitra am'izao dia tsy tahaka reny nahazo ny mpanao gazety filoham-pirenena no miteny hoe ekeko fa misy olona nogadraina tsy araka ny rariny ny mena grasy izahay tsy ny olona rehetra kory no nomenan'io fa fahatsapatena le izy hoe ny zavatra tsy nety tao ny taona 2024 ny ady an'izany atao hoe tsy famonjana mpanao gazety zany fa zao rehefa tonga ry zareo ry lalatiana de inona zavatra nisy a miarantsika nalala fa nasiana n'lay atteinte à la sûreté de l'État miloloavina eo ambony eo a de ampidirina ponja foana ny mpanao gazety ny tiako tenenina ao anatin'ilay izy de tsotra ny aminy hoe ny filazahana fa hoe mpanao gazety sy tsy mpanao gazety de efa tany ambolohany no ketrehany izy io zany hoe andry zareo ny olavitra de mora aminy manonona na de olona niaraka taminy zao aza nitaky ny tsy famonjana mpanao gazety de sahany no niteny aty aoriana ary nampiasaina mihitsy le olavitra mba ilazana fa tsy mpanao gazety le olona ray itoizako kely ngamba le resaka le am'le hoe resahany foana moa zany le hoe tsy resaka asa fanaovan-gazety no any anjehana azy tany amboalohany aloha de hoe Facebook tany voalohany aloha de nilazaina fa hoe tsy manana karatra mahamatianina io karatra mahamatianina io zay le teneniko hoe nosaratsarana le mpanao gazety a de no tenenina tsy misy olona tsy mahafantatra ny mpanao gazety iray zay niantsehatra tao anatin'ny asa fanaovan-gazety nandritra ny taona maro ka hoe tsy maintsy manana ny karatra mahamatianina iny voalazainao mpanao gazety fa zao izay mihitsy le tanjona hoe izahay aloha zao ny eto izay tsy miaraka aminay dia tsy mpanao gazety izay zavatra izay no hitenenana ny olavitra ny mpanao gazety izay nandeha irery azo lazaina fa tsy nanana ny légitimité satria maro tamin'ny mpanao gazety no tsy nifidy anio filohany olavitra ny mpanao gazety io rariny zany izy raha nanenjika anay zay nitaky ny ampivondronany ny tanjonay nge tany ampiandohana de hoe aza samatsamahana ilay mpanao gazety ka amitinako an'le izy de ny hoe tsy mpanao gazety a angamba tsy any tsy zay mihitsy no entiny itondrana azy satria tatoriana indray le izy de nilazaina indray fa hoe tsy asa fanaovan-gazety ny any amin'ny Facebook ny anenjehana azy a ny any amin'ny Facebook ireo organe de ireo presse écrite ireo dia manana support numérique avokoa ahoana moa zany nilazanao fa ireny support numérique zay ataontsika ohatra hoe gazety l'Express na gazetiko efa samy mandeha online na daholo samy mivoaka eny amin'ny tambazotra de ilaza ve ianao zany fa tsy asa fanaovan-gazety izy ireny satria ny vaovao mivoaka ary amin'ny antsoratra ihany a no bataina aty amin'ny tambazotra na any amin'ny site tiako tenena ihany koa anatin'izay eto manaitra ny mpanao gazety misy an'io tolona mandeha hoe fanovandravitra fotoana zao a tokony hijerena akaiky satria zao miverimberina foana ty fanasamatsamahana mpanao gazety ty tokony hivondrona ny mpanao gazety a ary tokony ametraka olona iray tsy azo nizaniza ho baikona ny zavatra misy manko a dia baikony ny mpanao politika zay mahazo fitondrana foana lay ho lavitra ary tsy mijoro rehefa tsy mijoro le ho lavitra dia matikena maso ny hoe namako ilay olona ministra na namako ny ao anaty fitondrana de tsy mahasamy mandonda tabatra ny amin'ny tsirarina marina fa mety hoe misy tsy fitovim-pijery ao anatin'ilay asa fa tokony mipetraka foana hoe manana ny ligne éditoriale ny organe de presse anankiray a na ny intesteo ny orinasa gazety ray a de tokony hipetraka zay ary tsy tokony isy mihitsy ny amin'ny hoe fanenjehana na fahasamihafana ao anatin'ilay tontolo fa rehefa misy mpanao gazety hiara ny tsindry azo lena de tokony hivondrona ny mpanao gazety ka androany a tena miteny aho hoe sao de fotoana zao anaovana fivoriana hiatsoana fivoriana ho an'ny mpanao gazety rehetra ho anay a zay efa victime androany izahay mety victime farapitso mety ianao zay nanenjika anay indray no tratrany ny antso zay de hitazana fotsiny ray ihany koa izahay am'izay fotoana zay hoe iena avoanay io fa tam'izay nampaneny lakolosy ange nareo ka tsy ny raharaha
ka eto zany izahay de mbola miteny hoe mametra tantara ho anao zay mipetraka teo fa ny zavatra azonay ambara de tsy nanao ninina ny ho lavitra zay nandeha irery na nandeha irery ozy izay a satria zavatra tsapana ny zavatra resahany ary de mbola anatin'izao fotoana izao ve no anilianao ny olona zay miezaka atao hoe maneho hevitra ny fahalalana maneho hevitra sy fahalalan'ny asa fanaova-gazety tsy afaka misaraka fa rehefa no ferana na atao hoe tadiavana ny fomba rehetra amerana n'ilay fahalalana maneho hevitra de nitatra tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaova-gazety na ny vonoana ilay fahalalan'ny asa fanaova-gazety de mazava ho azy fa mata ilay fahalalana maneho hevitra inona zavatra misy zay miteny de nampidirina ponja zay miteny de nampidirina ponja io ny afarana zany hoe ilay fampanenona lakolosy zay nataonay tamin'izany fotoana zany no io nitranga taty aoriana ary natonga n'ireo zandrikely ireo génération Z ny rehetrarehetra tonga saina ndre mandeha ako maly ariva ngamby iny sendra nitazana publication ray ny amin'ny hoe misy mpanakanto ray namoaka atao hoe tena hoe tsy niteny zahay ozy izy fa noho ity tolona ity nahafahanay miverina ny teny ray tena hitanao hoe misy olona tonga saina hoe maty tanteraka le fahalalana maneho hevitra sy fahalalany ny asa fanaova-gazety zay tokony ho arenina ao anatin'izao tolona izao oentinay zary zany ty fahalalahana iteny sy fahalalahana maneho hevitra ty am'izay Fernand Sello ito mpanao gazety mitondra an'ireo hoe etaetan'olona mitondra ireo hoe marary ny olona lasa hitantsika mantsy eny akanja fa lasa fanompana lasa teny ratsy natao eny am'le hoe fahalalahana io amikanjany 13 metsika zao tamin'ity androany ty io moa zany ambety ndresaky ny zany hoe mifamadika foana izy io matetika ny mpanao gazety iray izy lasa ministra mahalala tsara ny tontolo ny asa fanaova-gazety saingy zao minia tsy mahafantatra an'ilay tontolo rehefa petraka lasa mpanao politika na manompolina iray zay napetraky ny fitondrana zany hoe mpalasa mpanao politika de avy eo nefa raha mpitso raha afaka pitso hiverina ao anatin'ilay tontolo indray de matetika teny reny olo reny amin'ny hoe ka le fahalalanareo nge entinareo anompana olona atraiza moa zany ny lazana fa manompa olona na manimbazimba olona ny zavatra fantatra mbola veriko ihany amin'ny hoe deux lits de presse zay fantatra mazava fa tsy tokony isy famonjana fa avy eo avadika misy an'ilay anaty la sûreté de l'État de ampidirana ponja mpanao gazety zay zavatra niedivana tamin'ny taona 1994 zany fantatra fa tokony amande ny tokony ho aloha saingy zao io zany ny afana mampiditra ponja mpanao gazety de asina an'io foana ka isika mpanao gazety mandra-pahoviana no angina amin'ny zavatra tahaka izany fotoana zao ngamba hivondronana hoe ndao hiverina ifampiresaka ahoana ny anatsarana an'ilay asa mba tsy hiverena n'le fanasamatsamahana tao tany mora fampiresaka samy mpanao gazety de hoe potika le asa satria zao ny samatsamahana de mora no mampiditra mpanao gazety ary ny tena zava-doza de tiretena toy ny reny jiolay reny ilay mpanao gazety nefa de ny raharaha hiampangana azy de tena raharaha asa fanaova-gazety asa fanaova-gazety ny propagation de fausse nouvelle ny diffamation fa zao ny traitement an'le mpanao gazety de toy ny jiolay rehefa samborina hiarany herisetra zavatra ohatran'izany ve mbola tiatsika ho apetraka eto de raha pitso raha afaka pitso zany ho apetraka eo zay filohany ho lavitra tsy hiteny tsy asa hiteny ka eto aho zany mbola manaitra mila olona masa mijoro tsy mametraka ny amin'ny hoe namana de tsy mahasamiteny eo anivony ho lavitra ny mpanao gazety io ary tokony amorony mpanao gazety rehetra io lavitra zay mijoro io aloha zany nisy fa zavatra tsapa de hoe nampisaratsaraka ny mpanao gazety ny tao ambadika zany de ilalatina raha kotondrazafy zay nametraka anio lavitra io iverenatsika zay resaka asa fanaova-gazety zay fa ataorin'le hoe fisamborana ny Fernand Sello teny anosy zato taizavy ny lalana nolalovanao nalaza be tety ivelany tety hoe tsy azony tsy diana ny toerana nisy an'ny Fernand Sello tsy hita ny tondrana ny Fernand Sello ny zava-nisy zay moa zany teneniko foana ho an'ireo rahalahy mpiara-miasa sika eo anivon'ny mpitandro filaminana tsy jiolay akory ny mpanao gazety fa nagaga de niara ny herisetra ary rehefa niara ny herisetra niara ny fanompana hatramin'ny akanjo fitafy
de noropaina tsy hita tsy fantatra hoe nanaohoana zany zavatra nitranga eto de manao antsoavo ho an'ny tompony fibaikoana avy eo anivon'ny gendarmeria sy anareo avy eo anivon'ny tafika engane mba tsy hiverina intsony ny tahaka ireny hoe misy mpanao politika manome baiko mpitandro filaminana andeha hikasitanana na andeha ampijaly mpanao gazety fa nandritra ny fotoana zay nisamborana de niaran'izany tao anatin'ny ray volana sy tapany de tsy azo no tsidiana tsy azo ny faneraserana teny amin'ny fonja zay nisy mamenatra ny zavatra tahaka izany iza aminareo mpanao gazety zoky ireo tsy mahafantatra ny tenako fa mpanao gazety no ireo ministra teo aloha sy ny ministra farany teo ny samy laza fa tsy mpanao gazety fa ny mpanao gazety reza de mahafantatra fa miantsehatra tao anatiny zany asa fanaovana gazety zany ny tenako resaka tamina zoko be anankiray teny Tanimora de gaga aho izy fa io olona miteny hoe tsy mpanao gazety io nge ozy izy ka olona nampianariko tato hoe de androany izy miteny an'la fa tsy mpanao gazety izy mampieritreritra hoe sy mbaina mihitsy lay tontolo ny asa fanaovana gazety ka le fantaniana moa hoe taiza teo Anosizato de nentina teny fiadanana saingy tao anatin'ny rehetrarehetra zany de niarany herisetra saingy zao mianao antsoavo ho anareo tandro filaminana raha ohatra ka mpanao gazety ilay hosamborona de basy ve nofahana anareo raha ohatra ka tsy olam-panao kidinapinina angamba mety mifandraiky am'izay fa mpanao gazety inona no enam-pelantanany de fietsika feno herisetra niatra taminy lasa moa zany iny nirariana am'izao zava-misy zao de mba tsy hiverina hoe afaka 5 taona na afaka 2 taona de hiverina indray ny faneriterena ny asa fanaovana gazety ary zay ny tena tokony hijoron'ny mpanao gazety hoe tokony ampiseho firaisan-kina anarina an'io atao hoe fampisaraham-bazana teo anivon'ny tontolo io efa niezaka nanao foana izahay saingy no heverin'ny olona hoe adiny samy mpanao gazety io de tsy nidirany io izy io tatioarina ilay fahalalana maneho hevitra mihitsy ny maty rehefa nanomboka ny foanana ny enjehana ny ferana ilay fahalalahany ny asa fanaovana gazety nitatra le izy de io iarahantsika nalala fa niafara tamin'ny fampidirana ponja olona foana tao anatin'izay rehetrarehetra ka zay ny tiako tenenina hoe ilay herisetra angatahana amin'ny eo an'io mitandro filaminana hoe tsy fahavalonareo akory ny mpanao gazety teo am'le vesatra ny ampanganany selokony nisy efatra izy ireo zany nambaran'ny mpisolo vavana olo zany nisy an'le efa tany amin'ny taona 1924 nisy an'le hoe 1924 le vesatra anankiray misy an'ilay teratany vahiny iny manao hoana indray vesatra efatra ireo mihitsy ny raha iverenako kely fotsiny hoe fitiniko le izy satria iny moa zany efa mifafainy ny grasy zay navoaka iny fa rehefa tena doniana le izy de fitoriana namboarina ara-politika zany hoe le fanenjehana tany ambolohany tsy nisy idiran'ny politika fa tena asa fanaovana gazety fa ninina no entina amin'ny raharaha politika satria tsotra be le izy reo fitoriana nanenjehana anareo de tsy mipoitra foana amin'ny mpitory zany hoe tsisy mpitory hitanao eo fa mpitory tsy mahasamy fanatrika aminao fa de ahany fotsiny ianao zany entina de tsy eo mpitory ary tsy tonga foana mpitory misy an'izany hoe ireo dossier rehetrarehetrareo zay nanenjehana anareo de tsy aby tsisy nahitana mpitory tsy tonga teny amin'ny fitsarana fa de natao an'izay fotsiny fanasiana atteinte à la sûreté de l'État satria fantatra fa raha ireo de amende ny aloha am'ireo hanenjehana ana rehetrarehetrareo fanasiana an'le atteinte à la sûreté de l'État daholo de zay ny afahana hoe hitazomana azy amponja tiako tenenina ao anatin'le izy tsisy zavatra hoe ohatry ny ahoana tamy voaloha manko ny zanana paritaka hoe délit de droit commun io fa tsy délit de presse fa ny tena marina de délit de presse le izy fanasiana le atteinte à la sûreté de l'État mba hampavesatra mba afahana mitazona olona iray any amponja eo am'le fanatsarana an'ity rafitry ny asa fanaovana gazety ny tontolo ny serasera ity nisy an'ilay lalàna niteraka resabe teo amin'ny samy mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo ny serasera lay aotraotra enina tsipika 20
makasika an'iny inona fanovana tokony apetraka zany manomboka eto raha hoe azakazahana be le fanovandravitra irairaina ihany koa teny akanza teny tamin'ny mpiandroany ty zay nyteneniko hoe raha le manomboka ary amin'ny resaka ho lavitry ny mpanao gazety aloha zany zao a de tokony fifidianana ahafahany rehetra mandray anjara no isy fa ny fametrahana caution lafo be de efa endrika iray ahafahana manakatsakana n'lay fahafahana zay tokony hositrahany ny mpanao gazety ametraka ifidy ametraka olona iray ho filohany eo lavitra raha izay faharoa io resaka lazaina fa elokanabaka foana io mbola vitsindriko eto hoe manana support numérique avokoa ireo orinasantserasera na ataoko tsika hoe reny gazety antsoratra reny de olazaina ve zany fa tsy asa fanaovan-gazety le izy so de tokony fotoana zao anitsinany reny fahatelo de ity ho lavitra zay baikony ny mpanao politika lasa eo ambany fiahin'ny ministera ty lasa toy ny hoe fananany ministera ny ho lavitra fa tsy manana ny fahaleovatenany ekena fa mety misy fotoana ataontsika ohatra hoe naman'ilay filohany ho lavitra ohatra ny ministra io fa tokony hipetraka foana ny hoe asa fanaovan-gazety masina le asa fanaovan-gazety rehefa fantatra fa manososy manitsakitsaka n'le asa fanaovan-gazety de tokony itsony zay ny tena olona tokony apetraka eo ary olona tsy ampysaratsaraka any reo mpanao gazety satria rehefa misaratsaraka le mpanao gazety de mazava mora mampiditra azy amponja satria zao lasa misy ankolafy le izy de rehefa misy ankolafy de hotondroina am'izay hoe tsy mpanao gazety io de potehana mihitsy aza zay le ary zay zavatra zay tena hoe zava-doza ho an'ty asa fanaovan-gazety ty very toerana 13 teo sika teto Madagasikara tamin'ny filaharan'ny RSF 2020 sy 2020 anisan'ny resahan'ny RSF manokana ny tranga Fernand-Sello nitabataba na mpiakapeo avy hatrany ny ministry ny serasera dona vola am'izany tany Morondava fankalazana ny hoe fahatelo ny volana May 2020 sy 2020 tsisy mpanao gazety migadra eto manana fahalalahana ny mpanao gazety eto manahoana ny mety hoe amaliny Fernand-Sello an'le hoe fiampangana sy ny hoe valikafatra nataon'ny Maradona an'ny Reporters sans frontières makasika ny tranga Fernand-Sello manokana fa zany miteny eto hoe ino ny ministra ataoko hoe farany vendrana indrindra tamin'ny ministra zay nandalo teo satria tsy fatany ny asany angamba ny andoha tany amin'ny resaka atao hoe mpanao gazety avy eto an-toerany fa farany teo iny re moa zany hoe efa saika anenjika amin'ny mpanao gazety ny France 24 TV5 Monde ny ministra Maradona tamin'ireny fotoana ireny de io le teneniko hoe tsy hoe vo iny akory nasiana ny atteinte à la sûreté de l'État fa iny ihany ange mahazo mpanao gazety rehetrarehetra fa zao vokatra le vaovao navoaka nisy fikorotanana ve nisy olona namaly ve tao anatin'le commentaire hoe andaotsika hidina an-dalambe vokatra le vaovao navoaka fa zao asiana an'lay atteinte à la sûreté de l'État mba ilazana fa tsy asa fanaovan-gazety zay zavatra zay mila edivantsika mpanao gazety mafy satria fantatra fa délit de presse le izy fa sarotsaromana amin'iny atteinte à la sûreté de l'État iny mba ahafahana mampiditra mpanao gazety rarin'ny RSF raha ilaza hoe famonona ny fahalalahany maneho hevitra sy fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny zavatra ataony fitondrany rariny de enao ve androany zay ny teneninao fa raha pitsondray ianao de hiteny ndray hoe tsy misy zay zavatra zay ny mila hovaina ary tena tokony hiadivantsika mpanao gazety mafy hivory hitambatra hirahina mba tsy hiverina intsony ny zavatra izay nahazo anay zay efa victime am'izao fotoana zao zay tsy mametraka alahelo tsy hanenjika an'iza fa kosa ny marina de marina foana rehefa resahana fantatry ny vahoaka rehetra teto Madagasikara ny amin'ny hoe inona marina le tena hanenjehana fantatra fa maivana le vesatra fa ninina nasiana fotsiny an'lay atteinte à la sûreté de l'État afana mitazona ponja misy miteny hoe tokony angina
tsy tokony efa angina venao fa nivoaka sy ny sisa tena mafy tokoa ho anay zany fidirana ny fonja zany valivolana tao anaty valivolana mahery mafy ny ainana zany fa zao fotoana kosa angambo zao iresahana ny maharary an'ity tontolo ny asa fanaovan-gazety ty fotoana kosa angambo zao amondronana ny hery sy ny firaisan-kina ny mpanao gazety mba tsy hiverimberena ny tahaka zao satria mora ny mampiditra mpanao gazety ankehitriny any amponja noho izay samatsamahan'ny mpanao gazety zay noho izay fiezahan'olona iray nanasaraka an'ireo mpanao gazety ireo de samy nandeha amin'ny lalany ary rehefa samy mandeha amin'ny lalany de mora amin'ny olona mandefa azy any amponja ary tsy asiany olona asiny mihitsy azy rehefa tonga any fa taloha zany mpanao gazety zany tena hoe napetraky ny olona amin'ny toerana fa vokatra io fanasaratsarahana an'io mpanao gazety io de raha malala fa maromaro nalefa nampidirina amponja raha tsy nisy an'ity tolona zay tarihan'ny génération Z sy reto influenceur mpanakanto tolona misy am'izao fotoana zao mbola tsy tafavoaka izahay ary isorana ihany koa any retafika anjorona noana le tolom-bahoaka vokatra ilay herisetra fa raha tsy nisy an'io de tsy nisy fahatongavan-tsaina ho an'ny filoha zay nilaza fa hoe ho avoaka avokoa ireo gadra politika zay noenjehana tsy am'rariny mbola maro ny any ary nalahelo ry zao rehefa mivoaka zahay hoe tokony niarany voaka ka eto mbola miantso izahay hoe mba avoay re tompoko ireo gadra politika ambony any fantatra le izy angefa politika ny ao ambadiky le izy saingy zao inina omena baiko ny eo anivon'ny fitsarana ahafahana mamotika olona iray mampalahelo hoe zay hoe zany le tondrana le firenena raha ohatra ka tena ny aino ny zavatra nyresahan'ny mpanao gazety na ny zavatra navoaka nyreny mpaneo hevitra reny ny fitondrana tsy tonga tam'izao tranga zay misy am'izao fotoana zao fa vokatra zay no vonoina le fahalalahana ny asa fanaovan-gazety de maty ho azy le fahalalahany maneho hevitra de rahantsika mahita fa nipoka la izy taty aoriana satria resaka tonga hatrany amin'ny hoe fitenenana ve hoe zavatra iray mikasika ny jirama de lazaina fa atteinte à la sûreté de l'État de aninjehana olona iray de ampidirana amponja olona iray hiampangana olona iray nefa ny fantatra fitenenana aniny fotsiny zany de amoronana an'izay zany hoe le fahalalahana maneho hevitra ny ainga tany amin'le fahalalahany asa fanaovan-gazety ny potehana de potika ho azy le fahalalahana maneho hevitra mahakasika ny ireo hoe rafitra misy eto Madagasikara manana solotena ny mpanao gazety sika mpanao gazety manana ohatra ny CNIDH ny ACDDED rafitra miaro le hoe fanajana ny zon'olombelona ireo rafitra miaro le fahalalahana iteny sy an'io hevitra ireo tsy nandrindrisam-peo ireo tamin'ny zava-nisy teto Madagasikara nahazo ny mpanao gazety tany amponja nahazo andreo cadre politique fa hitan'ny Fernancy lohandreo rafitra ireo zany manao voana indray hoe sao de tokony ajanona andreo fa mandany volam-panjakana fotsiny zao zany mieritreritra hoe zay le teneniko hoe izy io ange misy kajikajy miainga averia amin'ilay olona zay lasa ministra foana zay milalao politika no ny andohany io mametraka ny olona izy zany de tsisy zavatra miova ka androany ve ianao raha misy fiandanina ohatra eo amin'ireny olona petraka ireny de mieritreritra ve ianao fa ireny olona ireny de asa andoda-tambatra hiteny hoe tsy mety so zavatra mitranga zao eo am'le hoe toerana politika ve zany reny raha fahin'nyraisan'ny Fernancy alohan'izay zavatra ray farany teo zao tena hoe transparency zany no zany hoe ny fiarahamonimpirenena efa miteny saingy zao ny zavatra nisy teto tsisy miaino tsy rarahin'ny olona mipoka le izy taty aoriana zay vao samy tonga saina hoe tena vokatra lay tsy fiainona nyreny olona reny na tonga ny zavatra io mipoka amin'ny farany satria leo ny olona ka anatin'ny fandrovandrafitra tsika de tokony hojerena akaiky rehefa zavatra hita fa tsy manome tombotso tsy misy tsy ahitana vokatra de tsara angambany hoe tsy asina izy ireny fa mamila olona raha ohatra ka le rafitra mipetraka ka olona hiteny de izay zavatra zay no ilaina ho amin'ny firenena mba ahafahany ny manarina any zavatra lesoka efa nisy teo aloha ny fototry ny tolona zay misy am'izao fotoana zao de zay nge fanampenam-bavy ary mbola veriko foana hoe niainga tany amin'ny hoe 6% imbécile sy ny sisa fatatio arina le olona no lazainao 6% imbécile no io nitarika ny tolom-bahoaka mahavaivay eo io
de zavatra zay mila akana lesona hoe nyainga tany amin'ny fanasamatsamahana mpanao gazety fa mitehana fahalalany asa fanaova-gazety itya famonona ny fahalalana maneho hevitra ity de io izy io fampipoaka. Eo am'le hoe fifidianana ho lavitra ny mpanao gazety mbola tsy tokony hazakazahana zany io ve fa aloaloha anova mihitsy tika aloha izy hitantany eo zany tapitra rafakapitso ihany fepotona iasany ho lavitra ny mpanao gazety mazava ho azy zany fa tsy tokony anohy ny asany intsony satria na izy aza de tsy manana ny legitimité nipetrahany teo dia ny akamaroan'ny mpanao gazety tsy nankasitraka tsy nifidy ary noezahana atao hoe ny saratsarana mba hahafahana mametraka olona iray izay hobaikony ministra zay voalaza fa manao politika moa zany ia de zay le tiako tenenina hoe tokony janona izy rehefa tapitra ilay mandat de tokony mamory mpanao gazety de eo zany raha manapaka eo inona no atao ho an'ilay lesoka zay efa fantatra fa nampisaratsaraka mpanao gazety fotoana zany zao amondronana indray an'ilay ery sy firaisankina ananany mpanao gazety satria ny zava-misy de nezana ny saratsarana ilay mpanao gazety mba hahafahana mamotika ilay fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Tiako idirana ny makasika ny politika Fernand Silo mpamakafaka raharam-pirenena ihany koa mpanao gazety mpampaneno lakolosy malonzo zava-misy zao mety afara aizy izy ity Andry Rajoelina aloha mbola miziriziry tamin'ny hevitra izay nambarany omaly fa mbola mipetraka ho filoham-pirenena izy ny andrasan'ny olona le hoe ametra-pialana amin'izao fotoana zao fa solazaina fa efa tonga saina ireo miaramila efa misy ny fifandraisana ihany koa eo amin'le hoe tanorany joro amin'izao fotoana zao hoatraiza marina izy ity ny zava-misy aloha mbola veriko foana hoe mahatsapa tena ilay filoha fa vokatry ny tsy fiainona olona na tonga an'izao tranga misy eto amin'ny firenena zao ary nanomboka tany amin'ilay tsy fandraisan'olona anjara tamin'ny fifidianana zany hoe le atao hoe le majorité silencieuse nanomboka tany de izy io nitroatra io aty aorina ny tiana ho tenenina zany hoe ho tonga izy ny olona rehefa mitaky ka tsisy vokany de amin'ny oratsampoziny izy mitroatra iny ka itsika moa zany samy manaraka ny toedra raha misy amin'izao fotoana zao miamitombo ny etsika manomboka miamikatso ny fandehanan-draha raha-panjakana de isika rehetra samy malala hoe rehefa mikatso moa zany io de inona ny zavatra hitranga ankoatrany hoe manomboka potika ny ekônomia satria iarahantsika malala reny pillage BDB fandrobana sy ny sisa ny tranga reny ankoatrany fahantrana zay manomboka mahazo laka ny sandam-bola mitotongana de eto sika hita azy eto fa tokony hatsapatena ny filoha zay efa matsapatena milaza fa hoe tena vokatry ny tsy fiainona tokoa engane matena zay tokoa fa ny fantanina mipetraka nge de hoe fa zao hoe zany vao tena tsapa hoe tena zay le izy satria ho anay efa ela no ny teny saingy tsy nisy ny aino lazaina fa mpanenjik'olona lazaina fa mpanohatra zay zavatra zay koa ny mila ovaina ny toe-tsaina ny mpanao gazety dia manana ny zavatra ananany pirofo matombo teny zavatra ray fa tsy hoe akory rehefa miteny le mpanao gazety de mpanohatra mpanenjika sao de mba le zavatra resan'le mpanao gazety ny afahana manarina ny fitondranao fa tsy maika hiaino resak'olona de anenjika de animba fiainan'olona raha ity tolona ity de niainga tamin'ny mpanontsain'ny tanàna Antananarivo izy Termena Daba Barakotorosoko le Monsararnirina le Lira Faralahy manoloana ny fatapahan-jiro sy ny fatapahan-drano nisy ihany koa ny etsika izay nataon'ny tanora amin'izao fotoana zao ohatra ny tady fandona sahady ny Nekanja Fernand Selo nanomboka tamin'ny alady teo de efa nahitana sarisarina mpanao politika tany amin'ny 2024 tany manahoana zany mety afaranty ihany koa sy hoe fifandonana so de efa misy sady any ambadimbadianitra ny famakafakana enoeno Fernand Selo tsy de tena hoe maharaka ny zava-misy eny Akanja ny tena satria zay atao hoe voafonja tao anatin'izay volana lavalava zay fa ny azoko ambara fotsiny de misy koa ny olona manana tombotsoa ny ampisamatsamahana
mpitolona zay mitolona iny akanja tokony apetraka hoe inona le tanjona ny tanjona de ny hoe anova rafitra mizotra makany ve ilay izy raha fantatra fa tsy mizotra makany le izy inona ny tokony anatsarana an'le tolona zay miainga am'izao fotoana zao fa raha ohatra ka anaiky andairan'lay tsao sy mety hoe fampizarazarana an'lay mpitolona ny eny akanja de sanatria ho matimomoka tadidio efa nisy ainana foy tao anatin'ity tolom-bahoaka ty de sanatria ve ho very matimomoka fotsiny ny ain'ireny olona ny tolona reny de tiako tenenina ho anareo zay mitarika an'ilay tolona alamino fampiresa fa ny andrasan'ny vahoaka malagasy de ny tsy hiverena an'le zava-nisy teo hoe tsisy miaino ary afaka 5 taona na afaka 2 taona na afaka 7 taona de hiverina indray ny krizy eto Madagasikara hoe tsy niaino lay filoha ary rehefa tsy niaino lay filoha de nidina an-dalambe ny olona de nampiasa herisetra indray mpitandro filaminana de tahak'izay hatrany ny zava-misy eto engane mba tsy ho tonga am'zay hatria ny tanjona teny hoe mba tsy hiverena an'izay izy anao zalazaina hoe crédible kokoa zany hitarika an'le hoe fanelanelanana ahafahana mampiatra an'le hoe fanovandravitra izay fanovandravitra ho fa tsy hoe fizarana seza am'izao zava-misy zao miaramila ve sa ny mpitondra fivavahana nikasika an'iny ngamba ny ataoko hoe ny zava-misy manko amin'ity tolona ity de samy niezaka aloha ny amin'ny hoe tsy mahazaka an'lay fanampenam-bava tsy mahazaka an'lay famonona ny fahalalana maneho hevitra de rehefa tsy zaka zay de samy niezaka nitaky ny olana am'izay tonga eto am'le hoe anarina lay firenena anangana zavatra vaovao de zao misy zavatra tady sy tovizana ka mila olona mafy manao an'izay zavatra zay olona zay ngamba fahitako azy ny tsy ampy hatreto olona tsy voabaiko nizaniza olona manana mametraka ny mahizy azy anarina lay firenena zay no ilaitsika zany hoe olona mahasa manao an'izay no ilaitsika fa tsy olona anaiky ho baiko ny vahiny anaiky ho baiko ny mpanao politika de raha zay ny zavatra misy tsy ho tafavoaketo sika tena izay tokoa ve nisy hoe misy andreo mitondra teto ny sionjoro ny baikony vahiny ary zany zava-nisy zany zava-nisy ny tantaram-pirenena tsy fanadino fa zava-nisy zany hoe saritsariny fotsiny lay fahaleovan-tena nana ny Madagasikara fa eo foana ny vahiny zay manjanaka ankolaka an'ilay firenentsika zay zavatra zay ny mila ananan'ny mpitondra zay hitondra anarina ny Madagasikara raha pitso raha afaka pitso zany de zay ny zavatra ilaina fa raha tsy misy an'izay de nyteo ihany ny teo inona no azo amtinan'ireo voaresaka teo Fernand Zelo ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra amin'ny maha-olom-pirenena mpanao gazety indrindra afatra tokony antefa any amin'ny tanora am'izao fitakiana fanovana zao tapitra ny fandarantsika voalohany aloha lay famotehana olona aokare zay ty famotehan'olona ty fanimbana fiainan'olona ty tiana ho tenenina tsisy tsy mahafantatra fa de betsaka ny olona sy mbainy lalatiana rakotondra zafy ny fiainana betsaka ny olona atao hoe nipotehana ny fiainana noho ny atao hoe tsy fitovian-kevitra ve tsy fitoviam-pijery ve fa tadidio samy manana eritreritra hampandroso amin'ny Madagasikara na le olona manenjika na le olona enjiana aoka mba tsy ho amin'ny fitondrana zay ijoro raha-pitso rafakapitso ny fanimbana olona satria manimba olona ray ianao de tadidio fa manambady amanjanaka iny olona iny potika amin'ny fiainan'le vady amanjanaka le olona de tadidio fa mamotika amin'ny Madagasikara ihany koa ianao satria mety olona maromaro no potehanao de rehefa potika le olona de mazava ho azy fa tsisy fandrosoana eto raha izay faharoa ity famotehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ity fampizarazarana mpanao gazety ity amin'ny tianako azy de ny hoe samy laza androany fa no saratsarana isika mpanao gazety no samatsamahana isika mpanao gazety iza ny tomponantoka tamin'ny fanaovana an'izany de ny olona zay nametraka olona iray zay tsy nanana ny legitimitehany ny tantana an'io ho lafitra ny mpanao gazety io de zay olona zay nampisaram-bazana ny mpanao gazety
saraka le mpanao gazety de mora tamin'ny mpanao politika nanome baiko ny fitsarana de nanagadra mpanao gazety de rahantsika malala fa sahany mpitandro filaminana ny mamotika fitaovan'ny mpanao gazety zay manao ny asa ny eny ankanja tsintsony avin'ny olona ilay asa fanaovan-gazety fa raha nisy ny firaisakinan'ny mpanao gazety sy tonga tamin'ireny zavatra ireny raha nisy ny firaisakinan'ny mpanao gazety tsy nisy ny fanakatonana any la gazette de la grande île zay nakatona-kolaka tamin'ireny fotoana ireny ka eto zany ny tiako tenenina tongava saina isika mpanao gazety fotoana zao amondronana ny hery iraisana ina mba tsy olona izay voabaiko ny mpanao politika no ampisaram-bazana an'ity asantsika ity mankasitraka tompoko